Topilasy tompivavy arapaitsika rehetra tratran'ny Saramanitra. Ny voninahitran'Andriamanitra tokoa no mirotsaka sy mitay ary manazava ny lalan'i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Noho ny fitahiny dia mety tombonandro izy atsika rehetrarehetra sy ireo vahoaka manerana ny nosy ahafahantsika mankalaza izao tontolo izao, satria dia betsaka ny naniry, betsaka ny kiasa, fa raha tsika rehetra velinaina ka afaka mankalaza izany tontolo izany Topilasy tompivavy. Ny tsara tokoa no sitrak'Andriamanitra ary mintsy manantena aho fa ny tsara no tsiny sy dedaviny amintsika tsirairay avy sy ho antinosy malalatsika ity, satria dia i Madagasikara izay lovantsika ary lovainy ny taranaka faramandimby no fony sy no natolotra ary no natony ihany koa ho an'ny Malagasy. Dia mino fa tritany tokoa ny ananatsika ary ny atafita antinosy mantsika ity. Izany rehetrarehetra zany anefa dia tokony tanterahantsika ao anatin'ny ampoko madio sy fitiavana marina an'izany tanindrazana izany. Koa satria no afity ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka sy ny filohan'ilay ihany koa ity andro anio ity dia ampifariana tanteraka ny manolotra azy ireo ireto fankasitrahana manokana ireto mba ho fampiarana sy ho fanatanterahana ary ho amezana ny fahafampo, ny fanapahan-kevitra moraisy ny filohalonda tamin'ny fiaonambe na ny assise militaire nataon'izy ireo teny Ivato farany teo dia ampitomboana heritaona ny taona andehanana ny sotro ronono ho an'ny filohalonda na polisy na zandary na miarana. Omena fanenan-tsazy 15 andro ihany koa tsirairay avy ireo miaramila sy zandary voasazy ary miaramila ary ho an'ny olon-tsotra voaherika ara-pitsarana tsotra ihany kosa dia omena fanenan-tsazy 3 volana tsirairay avy izy ireo. Ary indrindra mba ho mariky ny fisaorana ny filohalonday sy ny polisy ary ny zandary tafiditra ao anatin'izany dia omena iray andro ho fialan-tsasatra izy ireo izay nandray anjara tamin'ny tsy nikarakara ny matso lehibe izay nikarakarana sy nitolosaina io maraina io. Topilasy tompivavy ho an'ny 50 taona manaraka dia andeha mafisina ny fanampy ampandroso an'i Madagasikara ao anatin'ny fivoarana feno fanantenana. Ifanometanana isika ananganana ho avy mamirapiratra. Fotoana izao anomezantsika ny tsara indrindra satria ny tsara sitrak'Andriamanitra. Eto am-pamaranana dia manasa anareo ampitiavana izay mivady, ifampizara sy ifampizara hafaliana sy fitiavana mba anamarinatsika izany 50 taona niverena ny fahaleovan-tena izany. Misaotra tompila mankasitraka tompivavy. Ifanolotra fitiavana mifo asambatra fotoana izao anondrotana fiteny sy mamety